Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 12 janoary 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 7 janoary 2024 amin'ny 9 maraina. Mbola azo vahana hatrany ny talio atao anatin'ny 2 andro manaraka ka hiteraka alon-drano mampidi-doza amin'ny morontsiraka avaratra Andriafanosy izany. Ahery ny ranomasina ka horofaingo 5 hatramin'ny 3 metatra, mety hahatratra 3,5 metatra indraindray anio fa 17 hatramin'ny rapitso 12 janoary 2024 atoandro. Toy izao ny filazana fampitandremana amin'ny avony alon-drano, mahazo ny filazana amin'ny loko mena ny morontsiraka Iboeny, Sofia ary Diana entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, tanjon'ny Bobaomby hatrany amin'ny tanjon'ny Angotsy, anorana tandrifin-drahona Mahalana, ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina, avon'ny onja 1,3 hatramin'ny 2 metatra. Tanjon'ny Angotsy hatrany Mahanoro, anoram-baratra, mety ho betsaka indraindray, ho avy avaratra amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina, avon'ny onja 1,5 hatramin'ny 2 metatra. Mahanoro hatrany Tolaniaro, anorana tandrifin-drahona mety aray kotrika indraindray, ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina, avon'ny onja manodidina ny 2 metatra, isy alin-drano avy atsimo Atsinanana. Tolaniaro hatrany amin'ny tanjon'ny Vohimena, anorana tandrifin-drahona vitsy, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina, avon'ny onja manodidina ny 2 metatra, isy alin-drano avy atsimo Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka Andrefana, tanjon'ny Vohimena hatrany amin'ny tanjon'ny Ankabo, andrahoana vitsy, mety hisy orana tandrifin-drahona iserana indraindray, ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 12 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 570 km isan'ora ny any atsimon'ny Toliara. Anonjaben'ny ranomasina, avon'ny onja manodidina ny 2 metatra. Tanjon'ny Ankabo hatrany amin'ny tanjon'ny Vilanandro, anoram-baratra, ho avy andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 12 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora indraindray. Adiny mpanonja na anonjaben'ny ranomasina, avon'ny onja 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Tanjon'ny Vilanandro hatrany Analalava, anoram-baratra Matevina, ho avy andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 15 km isan'ora, izy tafiotra rehefa ao natoram-baratra. Anonjaben'ny ahery ny ranomasina, avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, hahatratra 3,5 metatra indraindray. Analalava hatrany amin'ny tanjon'ny Bobaomby, anoram-baratra Matevina, ho avy andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora, izy tafiotra rehefa ao natoram-baratra. Anonjaben'ny ahery ny ranomasina, avon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra, hahatratra 3,5 metatra indraindray. Fampitandremana momba ny alon-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alon-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alon-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo, 1 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alon-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alon-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony, hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Hialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.